Ia, faly miarabanao a, hezozorako drebeny miaraka aminao tanatin'ity vidéo fohy dia fohy ity ty zavatra kely aminao ary inoako fa ahasoanao, anampy anao ary ihany koa ahafahanao mandroso eo amin'ny fiainanao izany. Zavatra hozaraiko fohy aminao dia resaka aminao reo zavatra telo tsy maintsy inoanao raha tianao ny aholo marina. Raha hoe antanina ny olona anankiray te ahomby ve anao, la plupart dia mamaly hoe eny te ahomby aho. Fa raha tena any anatiny any ny hoe te ahomby marina dia tonga am'le point anao vonona ny haninao zay tokony atao rehetra, na dia tsy mifanaraka amin'ny sainao aza, na tsy mifanaraka amin'ny fonao aza, na tsy mifanaraka amin'ny vatanao aza, fa vonona ianao ny hanao an'le satria hitanao ny lalana iny no ahafahanao mahomby. Averiko, misy karazan'olona te ahomby fotsiny amin'izao ambava, faniriana, mandalo, la plupart dia tratra zay. Fa misy karazan'olona zay vonona hipeheny tao zay tokony aloha rehetra, hipeheny vidiny zay tokony alohany ahafahany mahomby, na dia tsy mifanaraka amin'ny sainy, tsy mifanaraka amin'ny fony, tsy mifanaraka amin'ny vatany, fa misy olona vonona zay zavatra zay. Ka raha tonga am'izay point vonona zay ianao, ny anjaranao fotsiny dia mamantatra hoe inona le zavatra tokony atao, inona ny zavatra tokony atao, ary mankasitraka anao fa nijery an'ity vidéo ity ianao fa mba hizara anankiray amin'izany aho. Ity zavatra zaraiko aminao ty dia izao hoe ireo zavatra tsy maintsy inoanao. Eto zany dia tsy maintsy hoe amboarinao ny sainao, amboarinao ny fonao, amboarinao ny conscience-nao hanaiky an'ireto zavatra telo ireto, hino indrindrandrindra hicroire an'ireto zavatra telo ireto, hamadika an'ireto lasa croyance zany hoe finoana anatinao any ireto zavatra telo ireto. Voalohany, na iza ianao tsy maintsy mila mino an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mila mino an'Andriamanitra ianao. Ny olona anankiray vao tonga am'le point hoe tsy misy Andriamanitra, zay olona zay dia sarotra ny tena ahitany fahombiazana. Marimarina kokoa dia izao, tsy maintsy mametraka ianao, tsy maintsy manana Andriamanitra inoana anao. Ho an'ny kristianina zao, ho antsika kristianina zao dia Jehovah Andriamanitra iray, ny anarany mety samihafa fa ny fahafantarako azy aloha ny anarany tany sekoly dia Jehovah Andriamanitra iray, dia io lay inoanao dia mila inoanao. Ho azy zany dia tsy maintsy zay hoe tena hoe misy izy ary mino. Ny atao hoe mino dia izao, mino ny existence, zany hoe misy izy, ary mino ny savoir faire, zany hoe mino ny fahaiza-manaony ihany koa. Fahatelo, mino ny puissance-ny, mino hoe manana force io, zany hoe afaka mi-intervenir ilay Andriamanitra inoantsika io, afaka mi-intervenir, mino ny puissance, mino ny existence, zany hoe tena mi-existe izy. Zany zany tsy tokony hoe hisedoter an'izany ianao na ray minitra azy hoe misy sa tsisy, ka raha misy izy dia maninona zao, raha tsisy izy dia tsy hany le resaka. Faharoa, mino ny savoir faire, zany hoe raha mi-existe izy, tsy bonhomme de neige hoe la neige, Noely moa koa zao dia any ivelany any mangatsiaka, tsy la neige le eo fotsiny, tsy sarivongana, tsy afaka mihetsika, fa mila mino ny savoir faire anao, zany hoe manana ny fahaiza-manaony koa izy. Ny fahatelo dia mino ny puissance ianao, ankoatran'ilay fahaiza-manaony dia mino ny heriny. Fahaefatra, mino ny sagesse-ny ianao, ny fahendreny, zay maha-Andriamanitra azy, être suprême ozy ny sasany, zay maha-Andriamanitra ny Andriamanitra. Mila inoanao koa zay ilay fahendreny zay, ilay fahendreny. Ary ny fahadimy farany sady lehibe dia izao hoe mila mino koa ianao ny mila mino ianao ny fitiavany ianao. Reo zavatra dimy reo reo no mila anananao croyance ferme, zany hoe finoana matotra, finoana tena matotra, tsy voazokota. Reo tsy azo ovay, tokony tsisy na inona na inona eto ambony tany afaka ny hanaovan'ireo. Ny faharoa, zavatra mila inoanao dia izao, mila mino ny rêvenao anao, croire ny rêvenao anao. Ny rêve resaka hoe tsy le anao matory dia mifoha, fa le rêve eto le nofinofy, le any anatinao any mavesatra. Ohatra, mba ahafantaranao azy, mba hampalaky anazy dia izao, raha ianao zao lasa mpanam-bola be manan-karena multimilliardaire, ino zavatra andeha ataonao? Misy ny sasany ao, zany dia hanapaka-boty, zany dia hanao zao, zany dia hanokatra zao, zany dia hanokatra orinasa zao, zany dia hanokatra fiangonana, zany dia hanao zao, zany dia hanao zao, raha napetraka ao alohanao ny champ de possibilité et tout est possible zao io, ino raha nataonao? Dia le zavatra mavesatra any anatin'ny fonao
iny atao hoe rêve, iny atao hoe vision, iny atao hoe plan'Andriamanitra, iny atao programman'Andriamanitra any anatinao any, iny antsoina hoe destiné. Fomba fianatra zao samihafa fa izako amboarina vocabulaire maro samihafa izy, fa zao fotsiny le any anatinao any zay tsy mety maty, tsy mety maty, tsy mety maty. Nenenan'ny olana nandra nianjady teo amin'ny fiainanao, nenena zavatra niseho passé, niodikodia, niodikavanana, niakatra ambony, nidina ambany, fa io zavatra anankiray tsy maty tany anatinao any, io mila inoanao io fa azo atao ny mantanteraka an'io. Inona ny inoanao anazy? Inona ndray zavatra inoanao aminazy? Zavatra inoanao azy dia tokana anankiray hoe possible ny miréaliser anao, possible ny miréaliser anao, azo atao. Satria eto ny zavatra mila azonao, raha microire an'Andriamanitra ianao, raha mino an'Andriamanitra ianao dia mino koa ianao fa matoa io tsy afaka ao anatin'ny fonao, matoa tsy afaka ao anatin'ny eritreritranao, matoa tsy afaka any anatinao lalàna io dia Andriamanitra zay nametraka an'io any anatin'ny fonao any. Ary zay mila inoanao hoe ity zany ny programman'Andriamanitra amin'ny fiainako, ity ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterako eto ambony tany, ao anatin'io mifono ny mission anao, ao anatin'io mifono ny message hoentinao, ao anatin'io ny destinénao, ary ao anatin'io ny provision anao, zany hoe ny famatsinanao sy ny fahombiazanao rehetrarehetra ao anatin'io. Azay mila inoanao an'ilay rêvenao. Ny fahatelo sady farany dia ty hoe mila inoanao ianao, za mila mino anahy, mila mino anahy. Zany hoe eo indray dia izao, tsy hoe mamadika hoe manambary ny finoanan'Andriamanitra, satria misy olo hoe za mino an'Andriamanitra fa za mihitsy tsy inoako. Non 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 non, azadino fa raha Andriamanitra zany nisafidy an'io rêve io, satria trésor-n'Andriamanitra io, matoa nisafidiny apetrany ao anatinao, téléchargeny tao anatin'ny fonao, téléchargeny tao anatin'ny fananao, téléchargeny tao anatin'ny sainao, matoa ianao no nifidiny. Dia zao koa atokisany ianao zay, atokisany ianao zay. Misy tantara be dia be ohatran'izany ao anaty baiboly, raha baiboly no jerentsika, misy tantara be dia be ohatran'izany ao anaty baiboly hoe Andriamanitra dia mifidy olona, mifidy olona Andriamanitra, ary zay ny mila fantarinao hoe mifidy Andriamanitra koa mifidy anao nanome an'io zavatra io, dia zany hoe natoky anao izy, atokisany fa ho vitanao io, atokisany fa havitan'io ianao, atokisany fa ianao tsy handiso fanantenana zay amin'io. Dia zay mila inoanao anao koa hoe fa za koa dia mahavita an'io, matoa zany fidin'Andriamanitra amin'io, matoa zany raha an'io dia za dia atokony ary afaka ny havita an'io. Manomboka amin'izay ianao vao miditra amin'ny etapy hoe ahoana ny hatanterahany amin'izay, ahoana izao, fa io zavatra telo io mila inoanao, finoanao an'Andriamanitra, finoanao ny nofinofinao, ary finoanao ny tenanao. Zay aloha izy sotra anao nanaraka hatramin'ny farany, manome fotoananao indray amin'ny vidéontsika manaraka. Failomato.